La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Io marainena ny voana miboromaritry ny anteny miram-pirenena ny tolakandro kosa ny conférence des présidents ho tsasaina rapitso amin'ny folo ora maraina kosa ny fivoriana azony rehetra atrehana anapahana ny ordre du jour. Nahitana fiakarany 5.5 isanjato nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ity taonina 2024 ity raha ampitaina tamin'ny taonina 2024 raha ny lista vonjomaika navoaka ny seni androany. Manana 20 andro ny mpifidy anamarina ny anarany. Mitohy hatrany ny fanentanana mahakasika ny ady amin'ny valinaretina peste eny anivon'ny sekoly hatramin'izao. Mbola miatra ihany koa ireo fipetra maro isan-karazany efa napetraka hatramin'izay. Etsekilany moa dia mbola manay ny amin'ny mety hivirinan'ny valinaretina peste ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Vitsy ny fokotany mananao andro masom-pokon'olona isan'andro ankehitriny noho ny tsy fampin'ny tedi-bola anatanterahana izany. Tsy mitsaha-mirongatra nefa ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Ny fanamanipifisana ny hidi-trano no vahaolana vonjomaika ataon'ny mponina amin'izany. Marisaka iraisam-pirenena olona anarivony no nidina an-dalambe ny alahady teo taorinan'ny vavaka maraina tany Kinshasa. Manohitra ny fitondran'ny filoha Kabila izy ireo. Notoeran'ny mpitandron'ny filaminana io fihetsiketsehana io ronona mony ainy. Nadidininao arahanao afaka fotoana fohy. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia io maraina io ny nivory ny boromaritry ny anteny miram-pirenena. Ny tolakandro kosa ny conférence des présidents ho totsaina rampitso amin'ny folo ora maraina ny fivoriana azony rehetra atrehana anapahana ny ordre du jour. Fanidiny Andra Arson. Noho ny fandevenana ny solomavam-bahoaka Abdila androany tamin'ny Vohemar dia voaterina hemitra rampitso amin'ny folo ora maraina ny séance plénière anapahana ny ordre du jour amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao. Raha ny tsy lian-tsofina eny teny an-toerana io maraina io dia ho zarain'ny anteny miraroa tonta roa ireo volavolan-dalàna tsy fehizoro azo dinihina mandritra ity 12 andron'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity. Ny enina dia hodinihiny anteny miram-pirenena ka isan'izany ilay volavolan-dalàna momba ny avoir illicite ary ny volavolan-dalàna enina ambony kosa dia ny anteny mirandoha olona no andinika izany avy hatrany. Maro amin'ireo solomavam-bahoaka no nilaza io maraina io fa mbola tsy naharay ireo volavolan-dalàna fehizoro misa 3 ifeny fifidianana na dia efatry ny alina azy izany no efa nivoaka tao amin'ny site web ny gouvernemanta. Tsy nentina neo hevitra ireo solomavam-bahoaka vitsivitsy teny Tsimbazaza androany fa milaza ny mbola miandry ireo volavolan-dalàna fehizoro ifeny fifidianana ireo ho eny am-pilatanany vao aneo ny heviny. Raha ilay volavolan-dalàna misahana ny fifidianana filoham-pirenena dia andia misa 7 no vaovao raha ampitaina tamin'ilay lalàna fehizoro larana 24 tsipika aotra 15 ny fehy ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny Repoblika fahaefatra. Ireto atseho anao an-tsary ireto izany: ny andian'ny fahaenina, ny andian'ny fahafito, ny andian'ny faha-12 andalana faharoa, ny andian'ny faha-20, ny andian'ny fahafito amby 20, ny andian'ny fahafito amby 50 ary ny andian'ny faha-19. Andian'ny roa kosa no vaovao amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana solomavam-bahoaka. Ireto aseho aminao an-tsary ireto hatrany izany: ny andian'ny fahatelo andalana faharoa ary ny andian'ny faha-20. Hoentina aminao eto rahampitso amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ihany koa ny momba ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana amin'ny ankapobeny.
Nahitana fiakarany 5.5 isanjato nisan'ireo mpifidy voasoratra anarany tamin'ity taonina 2024 ity raha ampitahaina tamin'ny taonina 17 raha ny lisitra vojomaika navoaka ny seni tamin'ity androany ity manana 20 andro ny mpifidy anamarina ny anarany Ferdinand Michela Renardzon. Tapitra treo ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpividianana amin'ity taona 2024 ity. Isan'ny teraka resabe no hoe nahoana mikasika ireo tanora vao feno 20 taona. Nanome fanazavana io mariana io ny foloan'ny seni ary nilaza fa ireo izay feno taona hatramin'ny 1 janoary ihany no tafiditra ao anatin'ny lisitra. Etsy ankilany, raha toka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 1 janoary teo no nisokatra ny lisy mpividianana, mbola manana 20 andro indray ny mpifidy anamarina farany ny anarany iny anivon'ny fokontany tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao zany dia alefa miverina any amin'ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ny lisy mpifidianana Vonjimaiky. Raha vao maray izany ny sefim-pokotany dia manao petadrindrina amin'ny fahatongavany izany lisitra izany, dia manana 20 andro manomboka hatreo indray ny vahoaka mpifidy hitondra fitarainana amin'izay mety ho lesoka amin'izany lisy mpifidianana izany. Aorian'izay ivoaka ny lisitra tena izy, izany hoe aorian'ny 12 aprily. Raha totanisana avoaka ny seni ny 1 janoary teo. 907 sy 7 tapitrisa nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana. Nahitana fiakarany 5.5 isanjato kosa izay salan'izay androany raha nisa mpifidy Vonjimaiky navoaka ny seni. Miisa 7 sy 7 sy 3 tapitrisa ny lehilahy, 5 sy 9 sy 5 sy 4 tapitrisa ny vehivavy, 7 sy 4 sy 4 tapitrisa kosa ireo tanora. Aorian'ny 12 aprily kosa araka ny tetiandro no ivoaka ny lisitra tena izy. Hatreto mbola namafy ny foloan'ny seni fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fividianana. Mitodika ny amin'ny anteny mera rotonta ny maso ny mpanara-baovao ny momba ny fandaniana ireo lalàna ife izay fividianana izay. Mpanafampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa General Rabarso Ririva Alban izay filolevitry ny fikambanana iaraka isika miarapana tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Alohan'ny resadresaka ataontsika afaka lazaina hoe mombamomba ny hoe inona tsara izay fikambanana iaraka isika izay. Miarabanao Davida dia miarabany mpijery antsika ihany koa. Ny fikambanana iaraka isika zany dia nijoro raha voatery namaly ny fiangavian'olona maro be hirotsaka ho kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 i General Camille Vital. Dia rehefa nirosy tamin'izay dia nanolotra olona ho fidiana foana ny araka isika solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ary mpanolotsain'ny tanàna. Dia niasa teny ireo ary manana olom-boafidy ny araka isika solombavam-bahoaka ben'ny tanàna mpanolotsain'ny tanàna. Amin'ny fahafantarako anazy koa nareo zao tafiditra ao anatin'ny Armada. Ny Armada moa zany raha ny tantaram-pirenena no jerentsika dia teraka tamin'ny taona 2024 voalohan'ny taona. Miaraka isika dia mpikambana mpanorona ny Armada amin'ireo namana rehetrarehetra ao ary mbola ao anatiny hatramin'izao. Ikarakara hetsika nareo atsoatsy afaka lazaina hoe mombamomba izay hetsika izay satria hitantsika eny ny publicité sy ny rehetrarehetra. Marina zany iaraka isika moa zany dia anao fivorim-be ny mpikambanao aminy eraka Madagasikara izay tratrantso. Ny antony dia ilaina ny mifampidinika ny mpikambana satria raha antsika malala fa ity taona 2024 ity dia vanim-potoana lehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ka tsara ny azahoana ny hevitry ny mpikambana ka izay dia anao fivorim-be amin'ny 2 sy 7 ny volana Marsa any eo amin'ny fofikry lafy. Ka ny andro voalohany amin'io dia nataonay andinihana ny fiainan'ny fikambanana sy hamakafakana ny toe-draharaha pirenena eto Madagasikara mba ahafahana manapa-kevitra ny amin'ny ho avy. Ny andro faharoa moa zany dia anaovana tatitra ny fivoriam-be izay zavatra ny tapahana tao sy anasana ireo namana sy ampahafantarana ny firenena ny zavatra tapaka itao. Efa voalazanao teo zay hoe anatin'ny 2 andro le izy anatin'ny andro inona daholo zany amin'ny antsipiriany zavatra vita amin'io
amin'ny fionana io zany hoe ny zavatra vita amin'io zany dia zavatra zarainay telo lehibe mihitsy no ataonay ao ny voalohany moa dia ny fifankahitana sy ny fifampiarabana ny mpikambana rehetra manerana ny nosy zay tonga eo amin'ity vanim-potoana taom-baovao ty sy tafita soamantsara tsy maty foamanaina izay 5 taona ny rahan'izay na dia reny ny rahana hita ireny ny zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny fanjakana tao ny loza voajanary tao ny zavatra maro samihafa mbola tsy resahana aloha ny isan-karazany fa zay zany aloha fa dia faly tafahoana fampiaraba faharoa dia andinika no avy ny fikambanana satria fikambanana ndraindraikitra teo amin'ny fiainam-pirenena ny arakisika ary noho ny fananan'ireo olom-bofidy ireo sy noho ny mbola isin'ny olona maromaro mikitikidika ny hoe tokony mbola hitohy ny asa dia raha midinika sy manapaka ao ny hoavin'ity fikambanantsika ity hiarakisika dia fahatelo moa satria fotoana zao mba hahafahan'ny rehetra amin'ny arakisika zany miteny amin'ny anaran'ny daholobe dia makafaka ny raharam-pirenena dia misy fehteny ao na tolo-kevitra na sala amin'izany ho avoaka momba n'izao zavatra iainantsika zao. Araka ny filazanao zany zany ao anatin'le andro faharoa ao amin'ny andro faharoa zany nareo amoaka fanambarana zay indrindra amoaka fanambarana zay tsy ampahafantatra atsika malagasy rehetra mpiray tanindrazana hoe inona ny tapaky ny arakisika momba ny fiainany iarakisika azy sy zay hevi-bavety ho arosony amin'ny fiainam-pirenentsika zay hatreto aloha dia tsy miala amin'ny mpikambana feno mpanorona ny armada azy. Amaranantsika anazy afaka alefanao ary mifanaitanana hanao mafisatsika ny isika ataonareo ka izao zany ho atsika rehetrarehetra mpikambana iarakisika amin'ny 2 mars zao tsika amin'ny 10 manomboka amin'ny fivorimbentsika ao ilafy ao amin'ny fofikiri ianareo zay te hoany dia azadino miantso anay efa fantatrareo ny fomba iatsonanay dia azadino koa mitondra n'ilay karatry ny mpikambana iarakisika zay ny zaraina tamintsika tany amin'ny 2013 reny mba hahafahanareo manam-pirofo fa tena iarakisika marina ianareo satria fantatra fa be koa ny tia ny arakisika dia teo ao izy nefa mbola tsy tao izy dia aloha izy aloha zany mba miandry kely ny fidirany amin'ny manaraka indray dia raisina mpifaliana koa dia mamonjy amin'ny fofikiri zany tsika misy fandaminana atao ihany mba hamora ny fandehananareo ka tsara ianareo manatona amin'ny foibe iarakisika eo akadin-dramamy eo amin'le toerana nisy any Colis Express taloha eo akaiky notiva vonjy fa ao aloha ny bureau vonjy mainka amin'izao fotoana zao no misy azy dia tongava maro eny ary ankasitrany ianao name zay fanazavana zay sy nanao zay fanentanana zay dia misaotra indrindra Davida dia misaotra ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ny Kolo TV fa dia mahafinaritra fa dia manantena ny fahatongavantsika rehetra iarakisika Madagasikara sambatra ny tanjona ny malagasy hiata-pinaritra. Nanoisatsika ny vaovao kosa indray dia miverina ary mihamafy ny fitrandrana Safira Antsokosoko ao Didy Ambatondrazaka tato anatin'ny volana vitsy izay tsy voafehan'ireo tompon'andraikitra any an-toerana intsony ny zava-mitranga indrindra ny fahasiban'ny tontolo iainana fa lediny Fezoro Ravaly. Ahina olona tamingana ny corridor ao Ankenieny Zahamena sy ny Alamando mirefy 703 kilometatra tora-droma manodidina azy. Io ny vokatry ny firongatry ny fitrandrahana Safira anaty faritra arovana izay voararan'ny lalàna ao Didy, distrikana Ambatondrazaka izay niverina indray tato anatin'ny volana vitsy. Raha ny fanampanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana, herinandro lasa izay no nisy resaka fa nisy nahazo Safira 240 grama tao an-toerana. Antony nampirohatra ny olona hamonjy ny fitrandrahana ao Bemainty. Efa nisy ihany koa ny iraka nalefa ny an-toerana ary miandry ny tatitra amin'ny zava-misy raha ny fanazavana trano. Hatramin'ny taondasa Ratsehivina no efa nanaitra ny tompon'andraikitra Isantsokajy ny fiarahamonim-pirenena sy mpisehatra miaro ny tontolo iainana saingy hatreto tsy misy ny fandraisana andraikitra. Tsy mahavaolana ary tsy mahafehy fitrandrahana io ihany koa ankehitriny ireo tompon'andraikitra any an-toerana, ben'ny tanàna, prefet, zandary sy ny maro samihafa. Nandritra ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 724 tany amin'ny faritra Alaotra nanao antso fanairana amin'ny ministry ny tontolo iainana izy ireo. Tsy mbola nahitam-baolana nefa izany hatreto. Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana hatrany nanilika any amin'ireo tompon'andraikitra ifotsiny any an-toerana ny ministra. Izy ireo raha nambarany no tokony hisahana ny fanarahana sy fifehezana ifitrandrahana io. Voakasika amin'izany ihany koa raha ny fanazavany hatrany ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny ministera misahana ny arenan-kibon'ny tany.
ankilany anefa manoloana io tsy fandraisana ndraikitra io mitomba trano ny vahavoazany fikorotana ny toetrandro potika ny ala misy sy ireo vao mitsimoka miaratsy ny kalitaon'ny renirano izay ampiasaina ny antoerana eo ihany koa ny tsy fanajana zon'olombelona sy ny firongatry ny fandaozana sekoly ary ny fanararotana ranofo ireo ankizivavy raha tsy haivina faritra arovana ahitana tandavanala ity misy ny kariera ny be mainty ity ka voararan'ny lalàna ny fitrandrahanao. Lafo vaovao hafa kosa indray dia mampafantatra ireo mpanjifa ny fikambanan'ireo orinasa gazety mivondrona anatin'ny GPIM fa ampiakatra ny vidin'ny gazety izy ireo manomboka ny volana martsa ho avy izao noho ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra eto amin'ny nosy ny fiainan-danjan'ny ariary mihoatra ny euro ary ny fiantraikan'izany amin'ny fividianana taratasy sy ny fanotanan'ny gazety moa no antony izay fampiakarana izay 10 ariary isaky ny gazety moa ny tapaka amin'izay fampiakarana izay. Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia mitohy hatrany ny fanentanana mahakasika ny ady amin'ny valinaretina peste eny anivon'ny sekoly hatramin'ny izao. Mbola miatra ihany koa ireo fepetra maro isan-karazany efa napetraka hatramin'izay etsy ankilan'izay moa mbola manahy ny amin'ny mety iverenan'ny valinaretina peste ireo ray aman-dreniny mpianatra. Beoramanitra. Mitohy hatrany ny ady atao amin'ny valinaretina peste eny anivon'ny sekoly hatramin'izao. Misy amin'ireo sekoly nanaovana fanadihadiny no mbola mampiatra ireo fepetra efa napetraka hatr'izay toy ny fitsapana ny marim-panan'ny mpianatra sy ny fandefasana azy mody raha toa ka misy tranga mampiaya. Eo ihany koa ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony. Mandray anjara amin'izay ady amin'ny peste izay ihany koa ireo ray aman-dreny mbola manahiny amin'ny mety iverenana ity valanaretina peste ity. Mbola manahiny satria hitanao zany na ilay ankizy kely ara tsy azo atao malotoloto tsy azo na sakafo nefa zany dia mila tandemana mihitsy na mbola isy na tsy isy zany dia zay mbola miatrehatra mihitsy mbola isy mihitsy sakafokafo sy ilay zavatra mividividy zavatra eny ananiny io zany dia tsy velana iray aman-dreny mihitsy fa zay no azony. Testa mbola manara tsy raha tsy aretina misy ihany ilay fahadiovana aloha zany dia ampianarana ny trano efa varahana maso foana ny tsy fahadiovana ohatra mafanafana tsy alefany mianatra mihitsy io fa velany le fampianatra aty koa raha mafanafana ny matsiny zao mafanafana tamina ohatra amina raharany an'io dia tsy dia lasa miverina dia namatana dokotera dia nahafanafotany dia tsy maintsy manara-maso ohatra amin'ny fahasalamana amin'ny sakafo hoaniny sy ny fahadiovana eny an-tokantrano. Dia tsy maintsy hoe ianao ray aman-dreny satria ny anay mbola kely io dia tsy maintsy hoe ianao ray aman-dreny miezaka manao izay ampitain'ny mpampianatra ity zany. Fanampin'izay efa tafiditra anaty fandaharam-pampianarana ho an'ny taona fahatelo hatramin'ny taona fahadimy ny momba ny peste. Mbola miatra ireo fepetra noraisina hatr'izay. Zany dia ilay fanadiovana foana iny efa mahazatra sekoly dia ilay fametrahana an'ilay sio misy rano madio miaraka amin'ny rano-tsavony fanasana tanana ataon'ny ankizy foana dia rehefa farany herinandro mbola manentana ny ankizy ny mpampianatra hoe diovy daholo mila mandro diovina manodidina ny tanàna fa ilay peste mbola ao anatin'ny saison mihitsy tsika izao dia mbola tsy foana ilay izy no ilay izy tokony ho tandrovana foana fahadiovana. Fitohizan'ny fanentanana amin'ny ady amin'ny peste moa dia efa ohatry mahazatra satria ny fahadiovana manko zany no iarovana amin'ny peste dia izay zany miezaka foana manentana ny ankizy tokony adio avy any an-trano dia tonga aty dia mitohy ihany ny fanadiovana fanasana tanana alohan'ny hianatra alohan'ny hanao goûter dia avy eo koa diovina koa zany ny sekoly salle de classe zany tsy maintsy diovina foana salle de classe diovina arina amin'ny fako na ny manodidina ny efa hitanareo moa io misy canal dia io tsy maintsy fafana foana isany raha ny fanadihadiana natao mbola olana ho an'ireo sekoly ihany koa ny fampitaovana ho an'ny ady amin'ny peste. Araka ny fantatra efa nisy ny fitaovana nampanantenain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena toy ny termometra tamin'ny alalan'ny ZAP fa ho zaraina amin'ireo sekoly manerana ny renivohitra ny volana oktobra tany ho any. Hatreto anefa tsy mbola tonga ny ampelantanan'ireo sekoly ilay fitaovana nampanantenaina.
Vitsy kosa ny fokotany manao androm-basim-pokon'olona isan'andro ankehitriny noho ny tsy fampiny teti-bolona anatanterahana izany tsamotsamorongatra nefa ny tsy fandriam-pahalemana indrindra eto an-drenivohitra ny fanamafisana ny hiditra no vahaolana vonjy-baika ataon'ny mponina manoloana izany miantarandriana ivo. Sintomahery, vakidrano, fanafihan-jolamy tapiadina. 5 farafahakeliny ny fitaranana tonga isam-bolana eto amin'ny fokotany Ambatobe, fokotany iray nanaovana fanadihadiana momba ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Alabotry no mirongatra tato ato raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra. Amin'izao zany aloha sécurité tena efa tsy milamina intsony raha eto Ambatobe. Satria be ny alabotry mpanendanendaka fa na izany ary nefa izay ny fokotany Ambatobe dia manana VFP izay, manana voamera fandriam-pahalemana izay miara-miasa amin'ny 8e arrondissement. Betsaka ilay alabotry. Ny alabotry zany ny tena betsaka be da be misy zany ny trangan-javatra eto aminay amin'izay zavatra. Raha ny tena marina raha hoe any amin'ny ohatra ny amin'ny 10 alina ohatra. No tsy dia hoe tsy efa-tsy sécurité firy intsony. Raha tokany fanaovana ny andro masim-pokon'olona no isan'ny vahaolana natao hisoroana ny tsy fandriam-pahalemana, vitsy ankehitriny fokotany manao izany noho ny tsy fampiana ara-bola. Ny andro masim-pokon'olona eto aminay miasa fa tsy dia hoe isan'andro kosa aloha satria le budget ny fokotany moa zany tsy maharaka ny hoe satria ireo olona ireo tsy maintsy mba hoe misy ny solon-tsakafo keliny. Raha miasa izy zao misy 5 lahy izy mandeha miasa. Dia ireo zany farafahakeliny ireo mba hoe mena 10 ariary isaky ny olona. Dia makalkuleo amin'izay hoe amin'izay zany zavatra. Raha olona zany mandeha zany rareo ny dépense andrareo farafahakeliny 20,000 ariary isaky ny mandeha. Farafahakeliny izay dia nefa izay zavatra tsy araka budget amin'ny fokotany. Vokany, saika ny tsirairay ihany no mandray ny fepetra hisoroana ny loza. Fodiana loha fanamafisana ny hidin-trano no ataony maro. Eto amin'ity toerana iray ity mitombo ny mpanao vavahady sy varavarana vy noho ny firongatriny tsy fandriam-pahalemana izay. Varavarankely, lavarangana, grille de protection. Protection na betaka? Ben protection ohatran'izao zao misy BDP zao reo. Varavarana zao mbola misy koa. Varavarana zao betsaka zao tamin'ny volana lasiny. Eo misy eo amin'ny 475,000 par mètre carré. Zay zany tsotra indrindra zany. Tsotra indrindra. Ny lafo indrindra zany arakaraka le modèle ohatran'ity zao. Satria feralisy miasa dia lafo kokoa zany ity. Izy mahatratra 1200 par mètre linéaire. Hatreto aloha tsy mbola nahita mbaolana maharitra sy politika mazava avy amin'ny mpitondra ny tontolon'ny fandriam-pahalemana na an-drenivohitra na ny faritra lavitry ny renivohitra. Anaraka dokavarotra isika anatin'ny tapany faharoa vaovao nahitantsika ny fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny BFE Société Générale sy ny polisy pirenena eo ihany koa ny toetry ny andro hiditra amin'ny faran'ny herinandro hafa izao ny rivo-doza manaraka rehefa avy eo ary. Castel, ilay tsirony fahombiazana. Tsisy crédit intsony mihitsy. Teria, io lesy manafo nalako minitra. Efa indroa ela zay nandany crédit-ako. Mirana, zaki mapitra amin'ny telefônina. Adignako an-trano. Io moa e. Lobaty lesy a. Hajanony ianao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany anta tsy misy tiona aza mbola misy foana e. SOS Crédit, tsindrio ny 1011 ary mahazo fahana mamaipona. Telma, safidyko numéro 1 malagasy.
La grande célébration internationale de Yaosu Hatmat 2018. Tankalazana manetrika Yaosu namerenan'ilay tena anara izay tondra famonjena ho an'ny olona rehetra dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaga Itosy fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny cité Itosy mandrapatonga etỳ amin'ny fiangonana au soir etỳ amin'ny Budapest. Izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny au soir Samerson eto à Tananarivo en Budapest, Madagascar. 4 mars 2018 les fêtes de Yao au soir. Malefaka tsara feno fahatsarana natao ho manome aina ny hoditra manjery fanina sama rahatelinao luxe mamoaka ireo tsara indrindra ao aminao. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. J'ai eu mon bac, j'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 15-16 mars. ISCAM, allez là où vont les élites. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5.0 centilitatra. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika tontolo ny fampianarana kosa indray dia misedra olana ny mpianatra any ivelany amin'ny tsy fampin'ny vola andovana ny saram-pianarana noho ny tsy fampin'ny borsa azo ka maro amin'izy ireo no tsy mavita izany hatramin'ny farany fanadilovan'ny irina. Sarotra ho an'ny mpianatra malagasy ny fitadiavana fianarana ao aorian'ny fahazoany diplôma baccalauréat eto amintsika. Maro ny olana sedran'izy ireo eo amin'ny tsy fananana hevitra eo amin'ny sampampianarana araina. Ny fitadiavana fianarana any ivelany no vahaolana hitan'izy ireo mety ananany fahaleovantena eo amin'ny sehatry ny asa ao aorian'ny fianarana nataony indrindra eo amin'ny lafin'ny resaka fitantanana sy management izay tena mahaliana ireo mpianatra mikasa hianatra any ivelany amin'izao fotoana. Dia manampy an'zareo amin'ny resaka orientation, izany hoe manampy anazy raha ohatra izy ka mbola tsy décidé tsara, surtout an'ilay bachelier reny hoe inona ny métier envisageny dia ataonay par rapport amin'izay choix-na carrière envisagée an'izay no anaovanay ny orientation an'ilay mpianatra hoe ito misy école sy programme metimety aminazy. 100 € par an licence des master 8500 €. Dia tsaratsara kokoa zany le mpianatra raha ohatra ka hoe petraka any amin'ny havana izy mandritry ny herintaona mba ahafahany hoe mise familiariser amin'ilay toerana vaovao sy amin'ilay zavatra vaovao sy dingana lehibe eo amin'ny fiainany. Filière tena mahaliana mpianatra gasy zao rehefa tsy finance et comptabilité
dia ny resaka management satria velatra be ny management afaka manao resaka management de projet PDB zany spécialisation afaka atao dia surtout ny resaka entrepreneuriat koa indrindrandrindra amin'izao fotoana izao efa véhiculé tsara ny anatin'ny sainy mpianatra gasy le resaka start-up dia efa manana idée daholo zareo konkononony any ambadimbadika any dia ny anatanteraka an'iny zany ny atao etsaka koa zao ny mpianatra niry anohy ny fianarana any an-dafy dia eto izay anampy anazy amin'ny resaka fanatanterahana an'izay nofiny izay. Maro ny sampam-pampianarana azo ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat na koa ireo manana diplôma ambony atao any ivelany fa ny tena olana ny tsy fahampian'ny vola iatrehana ny taom-pianarana sy ny fitaovana ahafahana manantanteraka izany. Ianoizatsika ny vaovao dia miamafy ny fiara-miasa eo amin'ny BFV Société Générale sy ny Police Pyrénéenne ao anatin'izay ny fiara-miasa eo amin'ny rotota izay ny fanomezana fiofanana ny Police Pyrénéenne momba ny banky sy ny tontolon'ny fandinika io nasaina. Mpanadiady miisa 520 avy ao anivon'ny Police Pyrénéenne no nahazo fampiofanana avy amin'ny BFV Société Générale. Fiofanana izay miompany indrindra amin'ny fiarovana sy ny fampandriana fahalemana ny tontolon'ny banky eto Madagasikara. Ny herin'ny isanjaton'ny malagasy amin'izao fotoana izao no mampiasa ny banky raha ny fanadadinana atao farany. Tanjona ny ampiroborobo ny tontolon'ny banky hoy ny filotale général ny BFV Société Générale. Mba ho miara-miainga ny rehetra miara-mizotra makany amin'ny fanamafisana misimisy kokoa ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Raha ny fahitana izay tontolon'ny fampiasam-bola izay dia mety tsara. Satria izahay mijery ny fomba rehetra ampety izany amin'ny alalan'ireo fitsipika mifehy na io eto an-toerana na ny fitsipika iraisam-pirenena izay ampiarinay amin'ny andavanandro. Tokony ho hatsaraina hatrany ny tontolon'ny banky sy ny fandrarana eto Madagasikara mba ho milina ampiodina ny tontolon'ny toe-karena ary fisandratana ho an'ny Madagasikara. Ho an'ny eo anivon'ny Police Pyrénéenne ho fampandriana fahalemana izay tontolo ny fandrarahana eto Madagasikara izay no antony isiny ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta raha ny fanazavana. Ampihenana ny trangana fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa no tanjona aoriana izany fiofanana izany. Ankoatran'ny ao anivon'ny Police Pyrénéenne izay manana fiofana manokana dia misy ny fiara-miasa ihany koa amin'ireo société privée anisan'izany izao anatin'ny BFV izao dia ny andrasana zany dia fampiarana ny lalàna amin'ny ankapobeny. Ny fandikan-dalàna matetika tranga angamba hitantsika matetika misy ny resaka hoe fisolokiana, misy ny resaka eo anivon'ny atao hoe section provision dia anisany reny fa mbola maro ny zavatra mety tranga ao ary izay ny tanjon'ity fiofanana ity satria araka ny teneniko aminareo teo hoe ny ratsika lalana mbola mahita zavatra ankoatran'izay ary izy fa ireo aloha ny zavatra hitantsika hoe matetika tranga ary izahantsika ny anakanana an'izay ao anatin'ity tanjon'ity fiofanana ity. Nanomboka androany ity fiofanana sy fanakalozana traikefa ity etsy amin'ny BFV Société Générale Analakely ary farana ny voalohan'ny volana Martsa ho avy izao. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia hiditra amin'ny farany herinandro ho avy izao ny rivo-doza manaraka raha ny vinavina ny mpamatatra ny toetry ny andro. Misy ny rotsakorana ho an'ny faritra atsimon'ny nosy ho toy ny toetry ny andro ary tsy ahitana fiovana firy ho an'ny eto andrenivohitra fanampanazavana. Dia amin'ny faran'ny herinandro ity zany ho avy indray ny rivo-doza manaraka. Zany hoe ahina misy cyclone fonina zany aty amin'ny nord-est Madagasikara environ estimé amin'izao fotoana izao eo autour ny 650 à 700 km zany au nord-est ny Madagasikara. Ny scénario aloha amin'izao fotoana izao somary mbola sarosarotra ihany maminavina azy avec niveau de confiance ambonimbony. Ny antony satria le cyclogène zany mbola any amin'ny lakamisy vao eritreretina fa na izany na tsy zany pour anticipation dia efa afaka amin'ny resaka tranga anankiroa mety miseho zany tsika ny voalohany mety miverina mahakasika ny morontsiraka tsinanan'ny nosy ty ohatra tsy dia manalavitra n'le trajectoire n'le rivo-doza ava nakasika antsika tamin'ny volana janoary dia ny anankiray raha ohatra hoe tahiny zany dia mety ny nosy rahavavy zany mety voakasika ty rivo-doza ty. Tontolon'ny horonan-tsary kosa indray dia nivoaka fa ny 13 ny volana febroary teo ny horonan-tsary malagasy Kissa Mainty izay novokarin'ny Scoop Digital tsara nivokatra ho an'izay rehefa nahita farandina. 2018 Kissa Mainty. Fitonjato izay ny fampisehoana efa vita anetsy ny maro ny efa nahita. Olona verina natao sary bakolo le tia
aby zay manoko zao dia hoavarakisika tantara namaly ny antso ireo tompony andraikitra sany atrika ny fandefasana ny horonan-tsary 2018 kisa mainty nanahoana ny fahitan'izy ireo an'izany zay no arenina tao amin'ny firenena zay sary zay satria fitondrana firenena ny politika nefa tsy maintsy jerena koa reny sao dia zany tokoa ny fijerin'ny olona ny mpanao politika malagasy ka zay nisy oropanareo satria mifony hevitra lalina eto amin'ny firenena le fijeriko an'le filma teo ka dia samy mandray zay raisiny eo nanahoana kosa ny fandraisan'ny mpamakafaka misy pratique politique vaovao tiana apetraka zany eo anatin'ny horonan-tsary iny a izay mitsikeran'ny nisy teo aloha rehetrarehetra ary mba manisy kosa ny fomba fijery ho amin'ny fifidianana manaraka indrindra amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ary ny fiarahamonim-pirenena ho anay firaisamonim-pirenena moa zany a dia miteny foana zay ny hoe eto eny masim-bahoaka ny zavatra bitsipitsinao anaty couloir any dia tena ohatran'izay mihitsy zany migisa maintsy satria tena nilaza zava-misy marina anahoana ny toyany araka ny voalazako tamin'ny DG teo a dia ametraka taratasy ihany koa ametrahanay a izay fanirianay sy mbola tokony ho fanampiny iny ary ny rinay a dia hiparitaka manerana ny Madagasikara sy any amin'ny sehatra fanabeazana any a ny tantara ohatran'ireny tsy hijanona treo anefa fa mbola ho avy ny manaraka donc manampy anay ny zavatra ohatr'ireny ary izay ny teneniko hoe raha ohatra nareo ka mbola mieritreritra hamokatra ataontsika hoe gisa mainty 2-3 dia afaka fanampytsika o genre mame sosikevitra zay na mame ny andin-dalàna izay ahafahanareo mitondra lizy ao anatin'ny horonan-tsary izay fikarinareo 2018 gisa mainty tsy hipetraka ho sary mihetsika fotsiny ihany fanabeazana mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy manontolo indrindra manoloana ny fifidianana izay ho avy midera ny scope digital amin'ny fahasahina satria marina fa zavatra efa fantara-dolo no nresahana kanefa tsy misy samy resaka azy mazava ohatran'izany za zany dia mivavaka mba ho hita le gisa mainty na olona io na hevitra 2018 gisa mainty maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona narivo ny nidina an-dalambe ny alady teo taoriny nivavaka maraina tany Kinshasa manohatra ny fitondran'ny filoha Kabila izy ireo notoerany mpitandron'ny filaminana ny fihetsiketsehana io rony namony ainy fanadina amin'izany France 24 nentiny namany eo amin'ny hôpital Saint-Joseph ny Kinshasa i Rossi raha ny fanazavan'izy ireo naratra vokatry ny tifitra nahazo azy nataon'ny mpitandro filaminana izy nanisy aza ny fikarakarana sy fitsaboana aingana natao taminy namony ainy izy minitra vitsy taorin'izay hitako ilay lavaka ny dirany hitako ilay lavaka ny voany fantatro ny basy nampiasainy tamin'io taoriny lamesa maraina ny omana ny anao ny diabe am-pilaminana i Rossi teo no nisy mpitandron'ny filaminana iray ny tifitra roa hafa ihany koa naratra no tsaboana tao amin'ny hôpitaly io ary nanakihana ny mpitandro filaminana teo amin'ny 200 metatra miala ny fiangonana teo no nisy anay taoriny lamesa no tonga teo amin'ilay lalana kely iray izahay nasaina ny emitra niverina izahay avy eo ary rehefa nanome lamosina izahay no nanomboka ny tifitra ary zareo tsy nahazona lalana avy amin'ny gouvernoura ny Kinshasa io diabe io raha ny voalaza ny manam-pahefana manameloka ny vonana azo tamin'ireo namony ainy izy ireo ary milaza fa tsy maintsy ho enjehana ny tompona andraikitra tamin'izany on procède à la discipline de feu mandray fepetra amin'ny fitaovam-piadiana izahay arahi maso ny kartoshin'ny mpitandron'ny filaminana tsirairay amin'ny fotoana ahoana no nampiasana izany ny zava-dehibe dia ny hoe tsy hijanona fotsiny amin'izao io trango io fa tsy maintsy hisy ny sazy dans l'ignorance et le cas échéant sera puni fahatelo izao nanomboka ny volana desambra teo no niteraka fahafozana ain'olona maro tahaka izao ny hetsika tany an-toerana laza minisitra misahana ny zon'olombelona any an-toerana fa isy ny vaomera manokana atsangana anao fanadihadiana sy hitady vahaolana mikasika ireo herisetra ireo alohan'ny isanana daviana aminao ireo vavansongadina tamin'ity alina ity io maraina no nivorony birao maritry ny anteny mera-pireneny tolakandro kosa ny conférence des présidents ho totosaina rampitso amin'ny 10 ramaraina ny fivoriana azony rehetra atrehany anapahany ny ordre du jour
Nahitana fiakarany 5.7 isanjato nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ity taonina 2024 rampitaina tamin'ny taonina 2024 raha ny lisitra vonjamaika navoaka ny seny androany manana 20 andro ny mpifidy hanamariana ny anarany. Ary faramody amin'itoy hatrany fanetanana makasika ny ady amin'ny valinaretina peste eny anivon'ny sekoly hatramin'izao fotoana izao. Mbola miatra ihany koa ireo fepetra maro isan-karazany efa napetraka hatrizay. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.